aoriany trangany sy ny fikorotanana sy fahatapahan-ny herinaratra dia tonga nidina ifotony teny ambomanambola ny mpitantana ny orinasantsika JIRAMA. Nidina ifotontsika eto amin'ny poste d'interconnexion ny ambomanambola. Ny toerana misy atsika eto moa zany dia miainga veto ny 900 ny herinaratra izay vokarintsika ho an'ny réseau interconnecté. Ny antony idinantsika ifotony eto dia tsy maintsy rehefa nambara moa zay tsy maintsy manao ny fanadihadiana zany isika hoe inona na tonga ny olana. Io olana io zany ny antsoina hoe MTT na manque de tension totale, zany hoe blackout zany tapaka daholo ny herinaratra izay entin'ny réseau interconnecté eto amin'ny faritry analamanga zany dia rehefa mitsanga ny MTT manque de tension totale dia tapaka ny herinaratra. Ny zavatra nitranga aloha zany dia mizara roa mazava. Ny hofakomaly dia nisy olana teo amin'ny Tambazotra mitondra ny herinaratra miala avy any tompo-pamokarana andekaleka nakaty an-Tananarivo na ny antsointsika hoe ligne de transport zany. Rahantsika malala ny toetrandro amin'izao fotoana dia nisy ilay antsoina hoe fikorotanana na perturbation an'io ligne io indrony sesy ny andron'ny zoma talohan'ny Noely dia zay no nahatonga an'io fahatapahana herinaratra tanteraka teto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina tonga hatrany Antsirabe. Efa nojerena zany efa namboarina, efa nisy zavatra natao tamin'izy io dia inona fa tsy hiverina intsony ilay fahatapahana avy amin'io transformateur io. Reto hitantsika eto zany ny transformateur izay mitondra herinaratra mahery vaika zany mizara ny jiro anatin'ny réseau. Misy transformateur 5 reto hitantsika eto reto. Ny anankiray zany simba nindrehatra mihitsy moa zany izy io satria nisy sur intensité zany dia voatery soloina io herinandro lasa zay. Dia solona ny anankiray eto amin'ny sisiny eto zany nanana transformateur de réserve zany ny orinasantsika JIRAMA nafanana n'olo azy fa ankoatran'izay ankoatran'ireo anankiroa mihodin'ireo zany zao amintsika amin'ny teny zao dia misy transformateur vaovao izay hitantsika eto ihany eto amin'ny ankavia eto zany izay efa raccordé ary anampy indrindra sécurisé zany amin'ny lafin'ny transformateur ny réseau atsika. Le transformateur mipetraka eo zany 2 fois 30 MVA mégavolt ampère zany dia hosolotsika vaovao io fotsifotsy hitantsika io izay 60 mégavolt ampère ary rehefa tafipetraka somatsara ny groupe 4 ndekaleka dia mbola ho apitsika ihany koa zay 60 mégavolt ampère anankiray izay transformateur fahadimy hitantsika eto amin'ny. Notohizana tamin'ny fidinana ireo CTC teny amin'ny village voara sy somandrakizay izany fidinana ifotony izany ho fametrahana sy fanaraha-maso ireo vondrom-pihary herinaratra miantoka ny famatsiana herinaratra eny anifon'ireo toby ireo. Tonga midina ifotony eto amin'ny village voara isika CTC izay mandray marary amintsika amin'ny teny zao miaraka amin'ny coordonnateur izay isorana manokana miaraka amintsika eto amin'ny orinasa JIRAMA. Jery isika hoe manona ny famatsiana ny herinaratra zany eto amin'ity toerana mazava ho azy satria ain'olombelona zany no tsy maintsy hitandrovana sy arovantsika eto. Ka raha misy zany ny fahatapahan'ny herinaratra miainga avy amin'ny source JIRAMA dia ao anatin'ny 10 segondra farafahatarany dia mandray ny famatsiana ny herinaratra zany groupe vaovao izay napetraka eto 110 kVA no napetratsika eto ahafahana zany mazaka tsara ny fitaovana rehetra ampiasaina eto amin'ny CTC. Io groupe io zany dia hitantsika mandeha tsara amintsika amin'ny teny zao ary misy ny antsoina hoe inverseur automatique zany hoe automatiquement zany ny fandehanan'ilay groupe raha sendra tapaka zany ny herinaratra. Eto amin'ny CTC somandrakizay indray zany ny orinasantsika JIRAMA amintsika amin'ny teny zao manao ny test ihany koa mijery hoe
le gropy vaovao 110 kVA vao napetraka ihany koa ve mandeha tsara, bascule tsara, raha sanatrehan'izany misy ny fahatapahan'ny herinaratra. Dia hitantsika io araky ny test natao dia ao anatin'ny 10 seconda zany dia midemara le gropy ary mibascule izy ao anatin'ny 20 seconda, zany hoe tonga any amin'ny concentrateur d'oxygène zany farafatarany ny herinaratra, afaka 20 seconda farafatarany. Ny antony idiran'ny fotony ohatran'izao dia mijery hoe mipetraka tsara ve ny lafiny ara-teknika, satria mazava ho azy fa rehefa isokatra andray marary zany ity CTC ity dia tokony vonona daholo ny eo amin'ny lafiny famatsiana herinaratra, ary hitantsika amintsika amin'teny izao fa tomomana izany. Ny orinasantsika JIRAMA moa dia manatanteraka ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana, ka raha andavanandro ny andraiky sy ny orinasantsika JIRAMA dia mijanona hatreo amin'ny avant compteur, zany hoe ny installation avant compteur zany dia noho ny toe-javatra mitsanga anivon'ny ara-pahasalamana zany eto anivon'ny firenentsika, dia mirozaka ihany koa zany ny orinasantsika manatsara ny installation après compteur. Isaky ny CTC zany dia midina ifotony ny teknisianina JIRAMA mijery hoe manahoana ny installation électrique ao anatin'le bâtiment zany sanatrehan'izany zao dia tsy mahazaka ny fil na mitsonika ny fametrahana prise, jerena hoe ahoana ny installation reny concentrateur d'oxygène reny, jerena ihany koa reny tarian'ny village voara zao misy mampiasa bouilloire zany manafana rano, dia jerena hoe mahazaka tsara ny installation. Zay zany ny anankiray ny manarak'izay dia mamatsy ihany koa zany ny orinasantsika JIRAMA ny solika amin'ny CTC ohatran'ity eto Somandrakizay ity sy ny CSU any Anosiala.